na inona tsy fitovi-kevitra, na inona tsy fitovim-pijery, na inona fankahalana, ary indrindra eo amin'ny zavatra iainan'ny firenena ankehitriny dia tsekena mihitsy ny hoe samy malagasy no mifandrafy, samy malagasy no mifanimba, samy malagasy no mifamotika, ary indrindra samy malagasy no mifamono. Resy lahatra ny tenako fa ny zavatra rehetra dia azo alamina ao anatin'ny fifampiresahana sy indrindra mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Nanakoako tao anatin'izao toedra raha-pirenena mafana izao ny fampiasana n'ilay tenin'ny Estera manao hoe ataoko ahoana ny fijery ny lozan'ny fireneko. Nampiasaina be iny verset iny. Fa mila valina iny, fanontaniana iny. Ataoko ahoana dia inona zany no atao? Dia zahay manokana ao amin'ny refondation de Madagascar RJL dia milancé ny atao hoe opération Nehemia. Opération Nehemia. Azavaiko kely le opération Nehemia. Rehefa niverina avy any amin'ny exil nandritra ny 70 taona zanak'Israely dia vers repère. Tsy moramora zany hoe exil nandritra ny 70 taona zany. Voalohany indrindra tsy fantantsony ny maizy azy. Dia nasain'i Nehemia nampianatra ny lalàna Andriamanitra i Ezra. Nampianatra lalàna. Notezaina refondation zany fampianarana lalàna. Anisan'ny refondation zay ilain'ny vahoaka malagasy ny ahatonga antsika vahoaka malagasy ho olon'ny lalàna mihitsy. Na koa hoe amoureux de la loi. Io no tsisy tsony ao amintsika. Izay no mahatonga antsika titikely, mahatonga antsika manao corruption. Fa tokony ho zavatra mikorina ao anatintsika mihitsy hoe rehefa zavatra illégal dia illégal. Amin'ny firenena mandroso tsy miandry polisy na représailles fa rehefa hoe tsy légal zany dia tsy atao. Satria fa ao anatiny mihitsy ilay atao hoe amoureux de la loi. Io ny voalohany. Chantier ngeza be io. Ilana atsika pahay lalàna ny taizany olona. Chantier faharoa opération Nehemia. Nehemia rehefa nanorina ny manda ny Jerosalema dia amin'ny tanany amin'ny ilany mitazona sabatra satria tsy ny rehetra no faly amin'io refondation io. Mahatsara mahafaly ny sasany ilay chaos satria iny ny source de revenu any, iny ny source de financement ary iny mampahatretre azy. Zany hoe ilay chaos ahafahany mametraka ny toerany ambony mihoatra noho ny maro anisa. Donc mila mitandrina antsika vahoaka malagasy fa misy amin'ireo lazaintsika fa mpiara-mitolona reo na reo vahoaka reo tsy tiany mihitsy ilay refondation na reconstruction satria qui dit refondation misy zavatra tsy maintsy esorina ao zany. Ka manala ny zavatra nahazatra ny esorina maharary satria efa tamana ela tao mihitsy. Dia nataon'i Nehemia satria manam-pahavalo izy tsy faly na ny mandidiny na ny ao anatiny dia nitazona sabatra foana izy zany hoe miaro tsy mandry andro tsy mandry alina. Dia amin'ny tanany ilany izy sady manorina le manda zany hoe milany fitaovana maçon amin'ny ilany fitaovana sabatra fedina. Izay koa zany mentalité tsika hoe sady vigilance mijery tsara ny zava-misy nefa koa manao reconstruction na manao refondation. Zay tsara fatarina fa tsy hafalin'olona. Anisany ao anatin'izany toe-tsaina refondation zany dia ny hoe ny fahatsapantsika ny atao hoe fananana iombonana. Ohatra fotsiny zao tamin'ireny amin'izao fotoana izao satria tsika mety likiliky tamin'ireo olona izay nampahory atsika ararina zany fa mahaiza manavaka tsara hoe le olona fa tsy manimba zavatra. Ohatra ary ataontsika hoe ny fananan'ireny olona zay nandositra reny ka tsy eto intsony izy inona moa ny olana raha nationalisena ny fananany. Ary raha ohatra ka hita porofo amin'ny lalàna fa alatra no nangalarana an'io, tsy ho potehana io, tsy ho dorana io, fa isika mana toe-tsaina bâtisseur, raha manana trano goavana be izy avadio EPP raha angamba ho fananam-bahoaka.
satria volam-bahoaka ihany io fa tsy hoe satria tiany ranona de andao dorana zay zavatra zay a tsy mety zay atao am'ireo fondation de Madagascar dia miady am'izay toetsainy zay koa hoe izay fananam-bahoaka atao vadika fananam-bahoaka le izy nationalisation zany ka be de be zay mitoga mbola zavotany de zavotany kanefa fotoana izao a anomboana indray ny fanorenana ifotony ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny firenentsika. Ohatra anankiray iny resahako tamin'iny zavatra iny. Ohatra anankiray faharoa koa ilay tokony ho hatsarovantsika mandrakariva fa misy am'ireo olona reo mitady ny hanakorotana firenena foana zany hoe mahafinaritra azy de hoe itoy lavarena ilay korotana satria misy mahazo tombontsoa am'izay. Noho izany dia eto ny ilana fahendrena amin'ireo olona izay tena manana ny atao hoe stratégie mba hahatonga an'ilay paix durable fandriampahalemana maharitra. Mbola veriko hoe mety hiteny nareo fa nga tsy ny olona rehetra mitady fandriampahalemana sy fiandanana pasteur tsia. Misy tena mahita intérêt be amin'ny fisian'io cacophonie io. Ka de zay indrindra no apatsaivina antsika eto hoe andao lancena le opération Nehemia chantier goavana be mampianatra ny olona ho tia lalàna tsy mbola hoe hanaja koa fa mbola ho tia no. Faharoa sécurisation ny asa zay atao. Fahatelo dia manao rebâtissement ary miaro zay zavatra fananana iombonana ka tsy handeha amin'ny fihetsepontsika hoe andao dorana satria fananany ranona zay halanay fahavalon'ny firenena sy ny sisa. Mieritreretra kely fotsiny hoe fananatsika io avadio fananana nasionaly, avadio sekoly amin'ny mpianatra, avadio tsy fantatro hoe inona daholo ny banga tsy hananany firenentsika toy izay hoe nanaparana ny fahatezerana de lavenina de aveo nefa de hoe tady financement indray hanao trano teo nefa nisy any teo. Zay le hoe mila ny saina mangatsika mangatsindoa miatrika an'izao toerana zao. Samitain'Andriamanitra tompoko. Nous sommes des bâtisseurs. Hanarina sy hanangana firenena vaovaotsika. Hanarina sy hanangana firenena vaovao. Occasion nomen'Andriamanitra atsika zao aoka atsika tsy rater izao rendez-vous zao. Samitain'Andriamanitra tompoko.